Salama daholo eo. Raha ny fantatra zany dia toa hoe efa manomboka mitifitra ny bombe grenade lacrymogène na ny bombe andramaso ny folo alin-da ka manoloana an'izay dia manao an'izao fanaintanana izao sika. Voalohany raha ny zavatra misy zany dia tsy maharitra roa andro akory ny grenade lacrymogène ao am'zareo. Ny olona mamoaka ny inona moa lazana azy ny arme na munition ao amin'ny folo alin-da ao ministeran'ny force gendarmerie ny police dia ny rahina fa tsy amoaka munition zay amono vahoaka. Raha misy munition mivoaka zany any de munition avy amin'olona olon-tsotra, zany hoe mety avy amin'ny président manokana na avy amina olona hafa. Zay zany ny zavatra tiako lazaina anareo. Misy général zay mifandray mivantana aminay moa zany matetika am'izao fotoana zao, izay milaza fa hoe c'est le moment ou jamais tokony afahana mamaha an'ity olana ity zany io androany io. Sorena ihany koa zareo amin'ny fietsika ataon'ny général Richard Ravalomanana, satria ny zavatra ataon'ny Richard Ravalomanana izao zany dia manambany ny fibaikona eo amin'ny miaramila tanteraka, satria ohatrany hoe milaza zany fa hoe tsy mahavita azy ireo lehibe mpibaiko ao amin'ny tafika, koa miantso an'ireo miaramila manamboninahitra miaramila vata miaramila rehetra, indrindra fa ireo lasa misotro ronono mba hanampy ny vahoaka, satria iarahantsika mahalala izao fa Andriamatoa Richard Ravalomanana ny manao ny violation na mandika ny lalàna mifehy anareo folo alin-da, koa miantso anareo folo alin-da izay misotro ronono ihany koa, satria efa tafahoatra loatra ny fandikandalana sy ny fanaparam-pahefana ataon'ny généraly Richard Ravalomanana. Ireo miaramila sy polisy eny amin'ny tafika eny amin'ny antoerana zany dia efa nilaza fa raha tena mietsika ny vahoaka dia hanampy ny vahoaka izy ireo zandary ihany zany sisa, ary zay no mahatonga ny général Ravalomanana midina eny tany eny amin'ny kianja io. Ireo zandary ihany sisa no mbola miroro saina am'izao, satria iaraha malala fa samy victime amin'izao tsy fanjariana fitantanana amin'ny zirama izao na ny fianakaviany zandary na ny fianakaviany miaramila na ny fianakaviany polisy. Iarahantsika mahalala fa mahatonga an'izao olana izao dia olana amin'ny resaka fitantanana, satria maka pourcentage amin'ny vidiny herinaratra izay amidin'ireo orinasa ny mpitondra fanjakana. Maka pourcentage zany hoe raha ohatra ka hoe mivarotra 12 cents zany zareo dia raha tokony 7 cents ny ivarotan'ny kilowattheure dia amidin' zareo 12 cents dia ny 5 cents zany ho an'ny mpitondra fanjakana, ao anatin'izany ministry ny angovo sy ny filoham-pirenena. Fa dikan'izay tsy mitsinjo ny vahoaka izareo, tsy mitsinjo ny vahoaka mihitsy, satria raha ny tokony ho izy dia tokony amidy amin'ny vidiny
normal ivoahany fotsiny ny herinaratra fa tsy asiana tombony be izay omena ny filoham-pirenena sy ny ministry ny angovo. Izay zany ny antony anaovako antsoavy fa problème na gouvernance io fa tsy misy an'izany hoe problème na ankoatra hafa ankoatran'izay. Miantso anareo miaramila izay misotro ronono fa efa nodikainy général Ravalomanana ny lalàna mife ny miaramila misotro ronono zany dikan'izay afaka manampy anireo vahoaka ianareo fa aza miafakafina intsony. Maro be ianareo mandefa message aty amiko hoe inona ny tokony atao fa aza miafina intsony fa raha izao ny zavatra misy raha ohatra ka sy mireusira io zavatra ataotsika androany io dia idingidrambo nga Richard Ravalomanana sy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Noho izany aza misalasala itsika vahoaka fa ireo zandary non azafady ny polisy sy ny miaramila izay eny ankianja ireo dia efa manome toky fa tsy hitifitra izareo indrindra fa tsy hitifitra amin'ny balle réelle zany mihitsy fa grenade lacrymogène aloha zany no mety ho ataon'ireo zandary fa ny fanaovana ny grenade lacrymogène rehefa atipony zareo le izy de tsy mandositra itsika fa averina aminy iny bomba iny. Raha ohatra koa ka misy anankiray amitsika no samborony zareo dia miaraka mirotra isika mianakavy tonga dia miencercler anireo zandary zay misambotra. Rehefa misy monsieur regroupé efa tsara zany, monsieur regroupé tsika raha misy anankiray fotsiny voasambotra ny zareo dia tonga dia miaraka mirotra sika vahoaka marobe mangala an'igny namatsika iny fa rehefa tena sabotsina mena efa nisy exemple anankiray ohatr'izay le tany Nepal rahantsika malala tsara ngamba efa mandeha amin'ny réseaux sociaux any fa nisy nanao an'izay dia nandositra ireo solotena zandary any am'zareo moa zany nampiasain'ny mpitondra fanjakana tam'izany. Ny zavatra nisy tany Nepal io dia tena mitovy amin'io ny zavatra misy any Madagasikara io fa tsy mampitovy azy de Nepal mbola tsaratsara kokoa ny niveau de vie fa ny antsika malagasy tena efa grave be. Manaraka an'izay tsisy resaka hoe mandoro trano zany ny dina amin'io fa fatahorana ny mahatonga an'zareo midina eny antsehatra io. Fatahorana io mahatonga ny général Ravalomanana midina eny io fa isika manantona manakaikikaika ny eny amin'ny toerana odiny any amin'ny ariva. Manakaikikaika eny sika vahoaka zany raha ohatra ka tena hoe tsy maintsy aparitany eo tsika dia manakaikikaiky mivonimbondrona eny manakaikikaiky ny tranony eny. Zay ny zavatra ataotsika fa raha misy anankiray maratra am'ireo vahoaka ireo dia tsy miala aminao zahay général Ravalomanana ary de efa mitady sika. Sotra.